mpopovavahana ty asaina ny mpandrefanasan'ny tompo rehetra hiara iombona latabatra amin'ny tompo, asaina isika vahiny izay miara mivavaka aminay eto ka vonina amin'izany fiarahana miombona latabatra amin'ny tompo izany. Mihira faharoa ambin'ny folo amin'ny firana fanampiny, ny andininy voalohany mialohan'ny tsodrano, ny andininy faharoa aorian'ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sana ary ny fanahy masina. Amen.
mpiava-malala rehetra ao amin'ny tompo, velatra manoloana antsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapainy tanana. Asandrato amin'ny tompo ny fontsika. Hoy ny soratra masina, ary aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany Jesosy zany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny heloka rehetra izay tsy azo namarinina tamin'ny lalan'i Mosesy. Hivavaka isika. Ry Ray Masina indrindro, Andriamanitra mandrakizay sady mahefa ny zavatra rehetra. Mety dia mety sady marina ny tokony ataona indrindra ny manome voninahitra anao, ny manolotra ho anao ny fisaoranay, na oviana ary na aiza. Ny teninao velona no naharianao ny zavatra rehetra izay nataonao tsara avokoa, tahaka ny endrika ao ny namoronanao ny olona mba hizaranao ny fiainana sy hitarafa ny voninahitra ao. Rehefa tonga ny fotoanandro dia nomenao Kristy mba ho fiainana zao tontolo zao, niriny ny atao batisa ka atokana mpanomponao hanambara ny vaovao mahafaly amin'ny malahelo. Tamin'ny sakafo farany talohan'ny Nijaliany nanafarany anay momba ny fanasan'ny tompo mba hankalazanay ny fahatsiarovana ny azo fijaliana sy ny fitsangana, ary mba azahoanay ny fanatrehan'ilay mofo ny fiainana. Noho izany ry tompo dia miaraka amin'ny anjely sy ny olona masina rehetra no hanambaranay ny voninahitra ao, manao hoe: Kary hoenontsika ny teny fanorenana izao sakramenta ny fanasan'ny tompo izao. Fa i Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy hoe: ray sohano ity ny tenako izay menao anareo, izao no ataovy ho fahatserovanay. Dia araka izany koa ny kapoka, rehefa nihinana dia hoy izy: misy tro amin'ity ianareo rehetra, fa ity ny drako. Dia ny amin'ny fanekeny vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao natao fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavy. Hivavaka isika. Noho izany ry tompo, izao no ankalazanay ny fahatsiarovana ny fanavotana anay, tsaronay ny fahaterahan'ny zanakao, ny fiainany fony tety aminay, ny nanaovana batisa azy, ilay sakafo farany niarahany tamin'ny apôstôly, ny fahafatesany sy ny fidinany tany amin'ny toerany maty, ambaranay ny fitsanganany velona, ny fiakarany ho any an-danitra izay anatanterahany ny asa mampisorona be azy noho izy mifona ho an'ny olona rehetra, andrasanay ny fiverenany amboninahitra. Noho izay ampiomboniny amin'ilay fisoronana tokana ny tanterahany, no anoloranay aminao izao fahatsiarovana izao. Tsarovy ilay fanatitra ny tanterahany zanakao,
ary ome ho an'ny olona rehetra ny fitahina nateraky ny asa-panavotana. Tompo, jereo zao Eukaristy zao, fa ianao ihany nanome izany ho an'ny fiangonanao, mba raiso izany tahaky ny anekenao ilay sorona naterina indray mandeha monja ho anay tamin'ny alalan'ny zanakao lahatokana, izay mampiditra anay ho anatin'ny fanekena nataonao. Ataovy amin'izao sakramenta ny fanasan'ny Tompo iombonanay izao, ny fananao masina mpanome fiainana, mba ahanjariany mofo sy ny divay ho tena sy ny rano Kristy ho anay rehetra, ho velomin'ny tenina sy ny rano Kristy izahay amin'izany, satria velona ilay Jesosy Kristy zanakao. Aoka mba ho fenonany fanahy masina izay rehetra, mba hanjarinay ho tena iray, fanahy iray ihany ao amin'ny Kristy, ary izany dia ho fanatitra velona ho fankalazana ny voninahitra ao. Mihaino anay ry Andriamanitra tsoa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, izay omem-boninahitra sy laza amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, miaraka aminao ray any an-danitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompo izay nivakina ho antsika, satria iray ihany izao mofo izao, ka isika rehetra na dia maro azy dia tena iray ihany koa, ka samy miaraka mandray amin'izao mofo iray izao avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay sorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy Jesosy Kristy Tompo, andeha fa efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Petraka ny fiangonana. Ny hira fa 7 no ataontsika. Kristy Tompo, ento izany kazarao amin'ny mpianakavy ny finoana.
manomboka hitsangana ny fiangonana. Okary isika hiara-iombona amin'ilay vavaka fanetrentena manao hoe Tompo tsy mendrika ny atao hoe zanakao, Tompo tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko, Tompo tsy mendrika ny tsiompona sy fonjom-bonatsaka rehefa ho ianao izay mantana tsy raiky ambinipolo sy roanjato ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy tompo izay mibaiko atsika mba hanana fanetrentena hoe raiso hany fahitiny-tenako izay omena ho anareo izao nataovy fahatserovanahy. Raiky ambinipolo sy roanjato ny andininy fahadimy. Jesosy Kristy ilay mitona antsika mba hitoky amin'ny heriny hoe sotronareo rehetra ity fahitindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao ny atao fahatsiarovanahy na oviana no misotro ianareo. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotranao zahay noho ny anao mampitobaka ho anay ny fahasoavana sesehina eo amin'ny fiainanay. Midiranao zahay no ireo fanomezana sarobidy omena ho anay. Teo amin'izao Eukaristia izao dia voavin'ny santatra ny sakafo ny fanjakana rahatr' zahay. Engany indray andro an'izay rehetra mba samy iombona amin'ilay fahazavany lovan'ny olona masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay, izay velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, Andriamanitra tokana amin'ny taona rehetra. Amen. Izao no afatra ho antsika izay voavina ndray ny fanasan'ny Tompo. Hoy ny soratra masina: ary ianareo izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovany ratsy, no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tena nofony tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy manantsiny amampondreo anatrehany, raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra
ary tsy mety afindra iala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambany lanitra rehetra eny. Amen. Petraka ny fiangonana.
ianareo aneny tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.